mbola mitomboin'andriamanitra amintsika laladava ny fahasoavany sy ny fiadanany ao amin'ny fahalalanan'i Jesosy Kristy zanany io mpamonjy antsika. Ravana malala amin'ity fidirana faharoa ity dia ny tantara voalohany toko fahavalo amby roapolo andininy fito voalohany no nalahatra ho perikupa ho toriana ao anatin'izao fidirana faharoa izao. Raha ny marina dia efa tokony ho fotoam-pifidianana zao aty amin'ny fitandremana. Fa noho ny Covid moa dia kisaka heritaona ny synode lehibe ilay natao tany Asambava dia amin'ny taona 2024 zay vao misy synode manaraka. Dia misy fandaminana ataon'ny FJKM no hoe amin'ny taona manaraka no atao ny fifidianana eo anivon'ny fitandremana sy ny synode apartany. Raha ny marina zany amin'izao tsika miteny zao dia efa fanomanana fifidianana farafahakeliny na efa ao anatin'ny toam-pifidianana ny fiangonana. Eriverika fa tataka izany koa no nanomanana ny perikupa. Na izany tsy zany dia mazava ny loahevitra izay bandintsika mandritra ny volana ao anatin'ity perikupa ity dia ny hoe ahoana ny loahevitra evero ny fifidianan'ny tompo. Evero ny fifidianan'ny tompo. Ity perikupa ity zany dia miresaka ny amin'ny antsoina hoe ny fifidianan'Andriamanitra hanao ny asany. Na hoe fifidianan'Andriamanitra olona hanao ny asany raha sila fameno. Fameno zany fifidianan'Andriamanitra. Misy tsy ampy kely angamba le kopikole tao anatiny le soratako fa ny fifidianan'Andriamanitra. N'Andriamanitra hanao ny asany na fifidianan'Andriamanitra olona hanao ny asany. Ao amin'ity perikupa ity dia mampatsiaro ny tetikasa lehibe zay saiky hataon'ny Davida ny perikupa. Iny zany tetikasa lehibe zany tovitovy amin'izao ataontsika izao. I tetikasa hananganana tempoly na anaovana ny tranon'Andriamanitra zay voalohany indrindra hitoeran'ny tabernakely na ilay tranolay feo karazana tranolay feo natany aloha zay nanaraka ny Israely tany amin'ny tany nalehany rehetra. Fa ny faharoa dia fa miresaka hoe tempoly ianao fanorenana resahana fanorenana ny mahatoateniny hoe manorona dia hoe manorona mitaiza manangana manabe. Zany dia hevitry ny teny daholo. Ka rehefa miresaka hoe tempoly zany tsy fananganana trano fotsiny fa misy koa ny fitezana manaraka an'izany fananganana trano zany. Fitezana ny olon'Andriamanitra. Asa goavana zany. Asa goavana zany. Ty asa fitezana ny olon'Andriamanitra ty ange asa masina, asa goavana ary asa n'Andriamanitra ty. Izy Andriamanitra ny tompon'ny asa. Raha ny tena marina, Davida nieritreritra fotsiny fa Andriamanitra ny tompon'ny tetikasa. Ka Andriamanitra rehefa manao zavatra dia tsy manao zavatra kitoto velively. Ahoana ny fomba anehoan'Andriamanitra fa zava-dehibe izany asan'Andriamanitra izany mifidy olona izy hanao ny asany. Mifidy olon'Andriamanitra hanao ny asany. Efa lazaiko teto tamin'ny fampianarana tamin'ny lahady faharoa hoe mizara roa ny fifidianan'Andriamanitra ny olona. Ny anankiray dia ny fifidianany antsika olony. Zay ny anankiray. Fa ny anankiray dia ny fifidianany antsika hanao ny asany. Zany hoe ity zavatra faharoa ity zany dia misy olona efa antsoina hoe olon'Andriamanitra. Taka n'ilay lazain'ny perikupantsika amin'ny Luka teo ao amin'ny toko fahaenina hoe misy ny atsoe mpianatry Jesosy olona maro be reo dia rehefa avy eo Jesosy mitondra an'ireo teo tendrombohitra rehefa avy nivavaka dia nifidy firy izy? Firy ho apôstôly? Firy le apôstôly? Fidy 12 izy ho apôstôly. Lafiny voalohany zany misy olona efa nifidiny manaraka azy fampianana. Fa ny lafiny faharoa zany dia misy olona nofidiny ary nataony hoe apôstôly, nomeny andraikitra ho apôstôly reny olona reny. Misy lafiny anankitelo lazain'ny perikupa ary resahana amintsika eo amin'ilay fifidianan'Andriamanitra zay tokony hahatsiarotsika fa isika aloha voalohany dia voafidin'Andriamanitra amin'ny maha-kristianina antsika. Fa faharoa nofidin'Andriamanitra tsika tsy hoe ho kristianina fotsiny fa hanao ny asany. Hanao ny asantsika. Iny zany asany ampanaoviny antsika zany ny fitoriana ny filazantsara, ny fitezana ny olon'Andriamanitra.
zaraina rokoa io moa zany ao anatin'ny hoe fampianarana dia mizara roa tsara ny asan'ny fiangonana. Ao ny antsoina hoe asa fampiorenana, ny olona efa nandray an' Jesosy Kristy ny antsoina hoe édification filazana azy. Fa ao ny asa fitoriana ho an'ny olona mbola tsy mahalala na mahalala fa mbola tsy tena resy lahatra, iny ny antsoina hoe évangélisation, zay samy asa ataon'ny fiangonana daholo reo. Ny toroteny aty am-piangonana dia édification. Ka ao amin'ny fiangonana zany a dia misy olona vidian'Andriamanitra hanao reny asa manokany reny ao amin'ny fiangonana. Anao ny évangélisation na ny édification dia any amin'ny sampana, any amin'ny fikambanana, ny mahadekona, ny mampitandrina, ny mampiandra, ny maoloolona, ny mahazaozao dia asa manokany reny. Fa ahoana ny fomba hifidianan'Andriamanitra atsika ho amin'izany andraikitra zany ary tokony ahatsiaro an'izany tsika. Voalohany dia zao, ny fahavononana dia tsy ampy hahavoafidy. Tsarovy zany, ny fahavononana dia tsy ampy hahavoafidy. Davida dia mpanjaka lehibe teo anatrehany Israely ary mipetraka teo amin'ny seza fiandianan'Andriamanitra. Ny firenena Israely moa dia antsoina hoe firenena teokratika, zany hoe entin'Andriamanitra, tsy repoblika fa teokratika, entin'Andriamanitra ny firenena Israely. Ary i Davida no napetraka Andriamanitra teo amin'ny seza fiandianana, hitondra na hikarakara ny Israely olona. I Davida no nitsiriny ny hevitra rehefa notenenin'Andriamanitra izy hanao ny tempoly. I Davida dia milaza tsara, mazava tsara ao amin'ny andininy voalohan-dohany. Ndetsika hiaraka mijery azy tsara eo amin'ny andininy faharoa dia hoy izy hoe amin'ny anaran'i Jesosy, ilay tantara voalohany teo zany, ary Davida mpanjaka ao izy nitsangana ka nanao hoe miaino ary Israely sy ny vaokako, izao dia efa mbita atao pokony hanao trano fitsaharana ho an'ny fiara fanekeny Jehovah sy ho an'ny fitoeran-tombotr'Andriamanitra, ary efa novononiko zay hoe ty manao zany. I Davida dia efa vonona tsara hanao an'izany asa zany, efa manana ny ampy, dika ny teny hoe vonona amin'ny teny Hebreo ka dika amin'ny teny Malagasy dia hoe efa tapa-kevitra tanteraka, efa mifarana ny fanomanana, efa voangona, efa manana ny ampy hoentina manana zany fanaovan-trano zany izy. Ilaina dia ilaina ny miomana amin'ny fanaovan-javatra. Io zao tsika manao an'ity trano be ity dia miomana fantatratsika. Asa namba azontsika tsaina ny fiomanana nanaovana nytony trano tony, zay tsy mora akory ny zavatra natao rehetra nanomanana ny fanaovana an'izany trano zany. Io zao trano be ataontsika io, zay mety mitovy valeur amin'ity trano ity io na mety iotra kely azy, dia tsy mora akory miomana amin'izany. Saingy zao ilaina le miomana fa ety no ahitana hoe sarapata ny asan'Andriamanitra, ka tsy zay vonona akory na zay manolo tena dia manao ny asan'Andriamanitra, fa mifidy olona Andriamanitra hanao ny asany. Tantara ao amin'ny filazantsara hitantsika teo dia zany, be dia be ny mpianatra tonga tenitendrombohatra izy, fa nifidy 12 hanao ny asany manokana, hanao ny asany antsoina hoe apôstôly Andriamanitra i Jesosy Kristy. Dia tsy zavatra mora akory io, fa tena mitady olona Andriamanitra dia mifidy olona izy. Mijery tsara perikopintsika, inona no tena antony nandavan'Andriamanitra ny Davida moa? Inona tena antony nandavan'Andriamanitra ny Davida kay? Teo amin'ilay fanaovana ny asany, tazano anatin'ilay perikopa. Fa naninona aho izy? Tsy nekeny aho izy satria naninona? Satria lehilahy mpiady sady mpandatsa-draka, olona tsy madio tanana zany. I Davida na dia tsy maintsy natao aza ny ady, tsy maintsy natao aza ny fakanany tany ho an'ny Israely, ho an'ny Jiosy, ho an'ny Hebreo, dia tsy neken'Andriamanitra zany ny anaovan'i Davida ny tranony. Mila olona madio tanan'Andriamanitra, fa tsy olona misondrano tanana. Fa mihoatra noho zany, rehefa mamaky ny testamenta vaovao taloha ianao, na ny testamenta taloha na ny testamenta vaovao, dia mila olona madio fo Andriamanitra hanao ny asany. Dia mijery ny salamy 420 tsika, andininy 4, salamy malaza io, anisan'ny malaza amin'ny salamy io. Misy an'ilay teny hoe iza ny aokatra ny atendrombohitra Jehovah, iza ny toetra amin'ny fitoerany masina, dia ahoana ny valiny?
zay maninona ozy izy zay madio tanana sy mahitsy fo ary tsy manandratra ny fanahiny ho amin'ny lainga na miainina hamitaka olona madio fo dia jesosy mampianatra tao tendrombohitra hoe sambatra ho izy ny madio fo fa izy no ahita an'Andriamanitra. Ataotao foana zany ny asan'Andriamanitra fa mila olona madio fo ny manao ny asan'Andriamanitra io, tsy atao anatin'ny adiady korotandrotana, tsy olona tia ady, tsy olona tia korotana, tsy tia mamaly faty, tsy tia manao an'izao, tsy zany ny olona manao ny asan'Andriamanitra fa matoa ianao no fidiny dia tia ny olona madio fo ianao, madio tanana eo anatrehan'Andriamanitra. Ny fifidianan'Andriamanitra olona anao ny asana zany dia tsy miankina amin'ny fahavononana na ny fananana ny vonona sy ny ampy fa miankina amin'Andriamanitra irery ihany rehefa hifidy olon'Andriamanitra. Indraindray tsika fidian'Andriamanitra tsy mahalala kory hoe maninona no fidiny, tsy fantatsika izany matetika tsy tokony halala zany tsika ary tsy hahalala n'izany velively naninona ianao no fidiny. Raha no fidiny ianao anao ny asa no mpitandrina anao dekona ianao na olona ianao na ho pira ao amin'ny fiangonana satria mijery leto zanako korale leto io koa dia fifidianan'Andriamanitra io io manao atoko-pira ty amin'ny fiangonana io satria tena asa anankiray nampanaovina tao amin'ny tempolin'i Jehova io fa izay raha manao an'izany ianao dia tsy noho ny fahavononanao, tsy noho ny fanananao ny ampy amin'ny toetra na amin'ny fananana na amin'ny fiainana fa no Andriamanitra mifidy anao. Ary misy teny hafahafa efa nilazaiko ihany moa ty amin'ny testamenta taloha izy dia nafindrana aty amin'ny testamenta vaovao Romana 7:andininy 4 sy 7 fahavalo azafady, misy teny manao hoe koa dia tsy avy amin'izay maniry na amin'izay miazakazaka zany fa avy amin'Andriamanitra zay miaty koa zay tiany amin'ny rana fo no amin'ny rano fo ary zay tiany ho amafisina fo no amafisiny fo. Ka raha mba voafidy anao ny asan'izany tsika dia mila manetry tena, mila manetry tena be amin'ity fanaovana ny asan'Andriamanitra ity satria aza mirehareha ny amin'izay nifidianan'Andriamanitra tsika, aza mirehareha satria manana andraikitra tsika ty amin'ny fiangonana. Tsy natao ireharehany ny asan'Andriamanitra fa natao hanatanterahana zay baikon'Andriamanitra, fanatanterahana hatramin'ny farany satria zay ny olom-boafidy. Tsy anareo no nifidy hafa, izao no nifidy anareo ka nanendry anareo mba andesy amo, zany hoe nanendry anareo mba hamokatra, mba hiasa, havita ny asa ianareo. Taka ny tenin'i Jesosy Kristy moa hoe vita kosa izy ny asa zay nandrahanao ahy. Tenin'i Jesosy zany tamin'Andriamanitra fa mivavaka izy vita kosa ny asa nandrahanao ahy. Mba manao tsika amin'ny maha-olom-boafidy ny fidian'Andriamanitra tsika tsy noho ny fahavononantsika fa noho ny fitiavany atsika. Mba mahavita zany asan'izany ve tsika samy mandiny tetika eo anatin'izany. Faharoa dia izy ihany no mifidy izay anao ny asany, izy ihany no mifidy izay anao ny asany. Teo voalohany teo zany dia hoe tsy izay vonona akory no voafidy fa itoeto hoe izy ihany no mifidy izay anao ny asany. Mizara mahafinaritra ao anatin'io tekstio kanefa mampieritreritra. Ny anankiray dia ny hoe tena nifidy olona tao anatin'ny maro izy. Nytanisy Davida hoe za no fidiny mpanjaka, ny mpianakaviny raiky no fidiny an'izao, izao za koa dia no fidiny an'izao, ny havako rehetra ny foko misy no fidiny Andriamanitra, saingy izao Solomona ihany no fidiny hanao ny tempoly. Voatonona anarana, Solomona ihany voatonona anarana fa hanao ny tempoly. Hitantsika koa le tantaran'ny fifidianan'ny apôstôly, izy 12 lahy ihany voatonona anarana hoe reto daholo ny apôstôly 12 ihany, tsy mihoatra an'izay fa 12 no isany. Ary tiany hoe 12 dia hoe manana andraikitra lehibe hanorona Israely vaovao ao amin'ny fanekena vaovao. Zay ajantsika eny amin'iny satria tsy tafiditra ato anaty perikopy ity. Fa eto zany dia hoe maro ny olona azon'Andriamanitra no fidiny. Zay le fifalitsika ao anatiny io. Maro ake ny olona azon'Andriamanitra no fidiny. Amin'ny havatsika eo misy olona mivavaka be no tsika, misy olona tsara toetra be no tsika eo, tsara fanahy be no tsika. Maro be ny olona zay tsara lavitra no tsika. Fa zao lazain'ny Paoly apôstôly izy hoe fa ny adala amin'izao tontolo izao izy no fidian'Andriamanitra ampamenatra ny endry, ary ny malemy amin'izao tontolo izao no fidian'Andriamanitra ampamenatra ny mahery. Tamin'izay voniditra tamin'ny toeram-panomanana le professeur anankiray mpampianatra anay mpitandrina io fa profonay
araba ry adala be isany de gaga dolo ny mpianatra inona ry zany araba ry adala be isany satria tena nazava izy zay moa pastera mpampianatra io ary pastera io tsy fantatra la isany angah fa la isany ny adala teny am'izao tontolo zao noho ny fidian'andriamanitra hamenatra ny endry zany lazainy taminay ary zany io isika zay voafidy zay maty ny mahavoany olona rehetra vao amin'ny fifidianany io rehefa tsy lany dekôly ohatra dia efa tsitsy tafitohana tezitra tsy lany izao amin'ny fiangonana laza mitsoka na tezitra amin'ny olona saingy izao andriamanitra io a dia mahagaga eo andriamanitra mahagaga eo fa io dia tsy azontsika didina fa izy no mifidy misy olona maro be eo fa ianao no fidiny za tsy mahalala hoe inona ny fidianany a fa ny fidiny a fa ny fantatra dia zao adala tety amin'izao tontolo zao a no ny fidiny hamenatra ny endry ary mahagaga io a misy karazana fampisehokery ataon'andriamanitra io démonstration de force ny tiako lazaina misy fampisehokery ataon'andriamanitra io satria marina ihany a zay voalazany olona sasany fa mahagaga tokoa fa tsy dia tena firy amin'ny olona no fidin'andriamanitra anao ny asany ny olona tsara foto tsara-pianakaviany tsy dia firy amin'ny olona ny fidin'andriamanitra anao ny asany ny olona tsara fototra tsara-pianakaviany zanaky ny mpanan-karena zanaky ny olona manam-pahaizana faratampony ka dia olona manam-pahaizana faratampony no natsoan'andriamanitra fa eny mpanaovana ny asany vao tefen'andriamanitra reny olonireny mba hanehoan'andriamanitra fa mahery izy marina ihany ny voalazany sasany tokoa fa olona tsy dia manahoana loatra ndraindray no lasa mpitarika atyany asan'andriamanitra tsy dia manahoana loatra tany aloha tany aza moa mahatsiaro ny mpitandrina anankiray izay ray aman-dreny be a tany mifaritra loatra iny tsy olazaiko ny anarany fa nanao briky iny nandehanany tany nanao briky olona avy any miadanany izy dia nanao briky ny natokavany tany nanetsa dia aveo dia nanao briky dia mpikapakitay tany amin'ny faritra anankiray tany hoe mery mandroso ho an'izay malala ny any loatra moa zany pikapakitay ny olona ny tena asany nahagaga ny missionnaire ny karisma ananan'io rangaha io fahaizany miteny sy fahaizany mandahateny tena tsy missionnaire avy ianao ho atao katekista dia natao katekista izy a dia aveo izy nandeha niomana tany amin'ny toeram-panomana mpitandrina collège pastoral tamin'izany a dia natao pastera tsy mahana diplôma ninina izy fa dia natao pastera izy tamin'izany ary zany mbola natratran'izany olona zany fa icuizany zany rektoriteny ny anarany moa ataonay hoe Léonide Brezhnev ozy izy ny fiantsonay azy Brezhnev ny fiantsonay azy satria fa miteny zany manginatra amin'ny lalitra tsy misy lalitra menimeny ary mahagaga zany manaiky an'izany daholo ny mpitandrina rehetra na mpitandrina manana doctorat azy zany hoe mahay zany olona zany mahay miteny zany olona zany mahay mitory-teny zany ary mahagaga io olona tsy makaiza no akarin'andriamanitra ao ambony hitondra ny voninahiny ary mahavariana sy mahagaga io dia rehefa mijery ireo tantara mpaminany tsika mahita zavatra tahaka izany hoe andriamanitra ena ke no mifidy ka ndraindray olona tsy ahoana aza dia fidin'andriamanitra dia hoy Amosa rehefa mba mitantarany netson'andriamanitra azy izy Amosa 7:5-20 sy 5:10 tsy mba mpaminany aho izy na zanaky ny mpaminany fa mpiandriondry sy mpioty aviavy any aho saingy nalainy Jehova tany mpiandrasan'ondry aho ka nataony hoe mandehanaka manany amin'ny Israely oloko mpiandriondry sy mpioty aviavy nataon'andriamanitra mpaminany nataon'andriamanitra mpitondra teniny eritreto ke hoe raha olona ataontsika hoe mpivarotra goavy no alainy ny filohan'ny repoblika anankiray hoe avianao ataoko mpitondra teny mety ho gaga sy zendantsika idry inona no hain'ity olona ity hitondra teny zany dia nampatsahivina ny Davida koa zany mbola nampatsahivina ny Davida zany a fa na Davida aza tsy olombe nahy be olona efa manamaizy azy fa hono ny voalazany soratra masina koa lazao amin'ny Davida mpanompoko hoe izao no lazainy Jehova tompony maro izao no nakanao avy tany an-tsaha dia avy tany amin'iny andrasanao ondry
mba ho mpanapaka ny Israely oloko olona tatsaha mpiandry ondry no natsoan'Andriamanitra tsy eo amin'ny fitondrana fiangonana ihany fa na amin'ny fitondrana firenena na fitondrana zavatra hafa aza dia saiky olona tahaka izany ny tena mahomby tsy hoe tsy nianatra akory fa misy olona natsoan'Andriamanitra rehefa novidian'Andriamanitra le olona dia mahomby ary afaka manovo fahalalana zavatra be deaibe saingy izao le olona voafidy matetika tsy mahatakatra fa tsy mahatakatra hoe Andriamanitra ne no fidy azy mahatonga azy takan'io Andriamanitra ne no niantso azy mahatonga azy takan'io ka dia mireharery ny olona ireny na manimba zavatra koa indray manimba zavatra satria miandranandrana zany hoe miavinavina satria nomen'Andriamanitra zany fanomeza fahasoavana na karisma zany reny olona ireny moa tsika hoe olona karismatika eo tsara nge ny akamaroan'ireo nareo le olona manan-karena be zao fotoana zao aza nge saika olona karismatika tsy de tena olona anakaiza loatra tsy olona tsy navita fianarana sy ny rehetra io manao tomobile Tesla tsara tare io any an-dafy moa zany fa eto amintsika ma mbola roana telo Tesla zany fa mana voiture Tesla zany voiture électrique tsara tare zay anisan'ny sagnany eto amboniny tany dia olona raha tetany ampianarana na io olona manana ny manao an'ireny Windows sy ny rehetrarehetra reny karazana logiciel samihafa zay ampiasaintsika malaza be amerikana reny dia olona tsy tena kaiza akory tamin'ny fianarana fa saingy mana-karisma ary ireny dia avy amin'Andriamanitra saingy ny olona ndraindray tsy mahatakatra izany ka dia manivaiva an'Andriamanitra indray zany no ataony isika dia olona nofidian'Andriamanitra ary izy mihitsy nofidy antsika atala teny amin'izao tontolo izao tsika nofidiana ary tokony hananantsika fanajana be an'Andriamanitra zany tokony hanaja mafy an'Andriamanitra tsika no zany fifidianany atsika zany ka rehefa nofidian'Andriamanitra tsika dia tsy misy zavatra tokony ataontsika fa tsy ny manao tsara ny asan'Andriamanitra ny fidianany atsika mamitatra amin'ny farany ny asan'Andriamanitra ny fidianany atsika rehefa nofidian'Andriamanitra tsika ka mahatsapy zany dia tsy misy ataontsika fa tsy ny manome voninahitra an'Andriamanitra eo amin'izay ataontsika ina moa zany hoe manome voninahitra an'Andriamanitra zany manao zavatra tsara eo amin'ny asan'Andriamanitra fa tsy manao kitotoa amin'ity asan'Andriamanitra ity tena mivavaka rehefa hivavaka ary jereo tsara nataon'i Jesosy fa rehefa hifidy ny mpianatra 12 lahy izy ny apôstôly 12 dia inona ny nataony nandeha tany ny tendrombohitra izy nitokana nivavaka ary nivavaka nandritry ny alina endriky ny tena fifandraisana amin'Andriamanitra zany endriky ny fanaovana ny asan'Andriamanitra amin'ny fomba matotra tsara zany ako matotsika amin'ny asan'Andriamanitra ampalererengery avana malala tsy te hitantaran'izao fa mitantara ihany matoana maro zay torako fiangonana zay fa natety nataiza misy an'izany foana misy ke olona voafidy ao amin'ny fiangonana ny fifidianana azy ihany no ela fa aveo tsy hita bana ny sasany fotsiny aveo tsy hita zay naleny tsy hitanao nakaiza fa dia any dia misy vokatra zany dia misy fisampana sasany na fitiambanana roa taona boky tsy misy soratra naray azy bokim-bola boky tazana boky zao tsisy soratra naray azy efa nanontaniana am'izay fa nakvahony ty bokinareo tsy aiza ny bokinareo dia ka izy lasa le sekretera anay lasa le zao anay fa izy fataiza izy fangatsy voafidy teo izy dia tsy hitatsony zay naleny asa nofidiana ho tsy hitatsony zay naleny zany le olona dia tsy manao ninininy tsy mahavita nininy ny sasany zara raha mahavita mandaa anankiray fa la ny andro mitsikera ny hafa la ny andro mamotika ny asan'Andriamanitra la ny andro manenjika andrapito sy rabe la ny andro manao zavatra fa tsy la ny andro amin'ny asan'Andriamanitra raha mahatsiaro tsika fa tena izy Andriamanitra tokoa no mifidy atsika dia misy karazany roa tokoa ny olona misy karazany roa fa samy mandidintentsika moa ao anatiny karazany roa olombelona io ao amin'le fifidianana misy olona tena nofidian'Andriamanitra saingy tsy mahatakatra an'izany fifidianan'Andriamanitra zany ka dia manao kitotoa betsaka zany nofidian'Andriamanitra mihitsy izy ho mpanompon'Andriamanitra hanao ny asan'Andriamanitra natsoina tamin'ny anarany nomena andraikitra ianao dia apôstôly ianao dia mpaminany ianao dia zao ianao dia pastera ianao dia mpiandry ianao dia zao fa saingy tsy nanao fa misy karazan'olona faharoa misosososo taka ny vinanto kely tsy naharefosika fotsiny tsotro zao tsy voafidin'Andriamanitra akory fa nampifidy tena eny matoka aty amin'ny fiangonana mitandrina ihany amin'le aty amin'ny fiangonana tsy hanaovana propagandy tsy hanaovana fanatsarantena sy ny rehetra mba voafidiny tena
tsy ampiasana resam-pianakaviana zany moa ndrandray mampireretany amin'ny fiangonana anankiray nentiko dia anisana nanarako mafy an'le fiangonana zany hoe zay zao maro anisany indrindra amin'ny dekona ozy le atokopira efa misy olon-dehibe be dehibe ao anatiny zay ozy izy maro anisany indrindra zao amin'ny dekona ifidy président tadidiko tsy izy tsara zay ary tsy maninona fa fisaitsika kely izy ohatra ka zay mahasoatsika ifidy président fidina meloa président efa manina tany tiany anay nataonay président efa niteny za manao zavatra takanio fa tsy mety amin'ny asan'Andriamanitra any anay fa vao manaika nalefa le président tsisy mety milatsaka na razy fa izy rery no milatsaka avy de 100% ay eny ary tsy nierina kory ny taona korotana ambony ambany na atony braom-piangonana tsy navela braom-piangonana nihirana nandritra ny rotaona zany ny vokatry ny fandikana ny sitrapon'Andriamanitra avelao Andriamanitra le fidy rehefa tsy voafidy dia misy antony zany mety efa mba anisan'ny liendreo amin'izao tontolo zao anao fa tsy le adala amin'izao tontolo zao matoa tsy voafidy dia mifalia farany rehefa mifidy Andriamanitra olona anao ny asany dia fidiny ho zanaka tranony ianao izay no fidiny dia zanaka tranony zany zay nge mahafinaritra amin'ny fifidianan'Andriamanitra rehefa anao ny asan'Andriamanitra io anao tsy fidiny fotsiny hoe salan'olona voafidy manao le antsona hoe mandat électif ny filaza azy mandat électif dia hoe zao ny fiampitoana iasana dia vita ny tao ampiasana dia tsy ngidiny ery anao na miala ery tsy takizay fa rehefa mifidy olon'Andriamanitra hanao ny asany dia hoy izy tamiko Solomona zanakao no anao ny tranoko sy ny kianjako fa efa nifidy azy aho ho inona izy ho zanako fa nifidy azy ho zanako aho ary zaho ho rainy ary ampitoetra ny fanjakano mandrakizay aho raha maharitra mitandrina ny didiko sy ny fitsipiko mandrakariva izy tahaka an'izao an'io zao izy ho zanako zay zany lasa zanaka tranon'Andriamanitra teny Hebreu ben teny hoe ben dia hoe zanakalahy zanakalahy nateraka dia ben dia any ohatra hoe teny hoe ben Sirak dia hoe zanak Sirak ohatra zany raha zay hoe ben Davida Davida ohatra dia zanak Davida zany dia eto zany dia hoe zanak'Andriamanitra zanak'Andriamanitra nateraka Andriamanitra ary Andriamanitra mihitsy no rainy zany hoe lasa ankohonan'Andriamanitra izay voafidy tafiditra ho ankohonan'Andriamanitra ho fianakavimbe n'Andriamanitra ny fifidianana zany dia mahatonga olona voafidy ho ankohonan'Andriamanitra hevitra anankiroa ny dikany hoe ankohonan'Andriamanitra io rehefa atao ny fanaovana ny heviteniny dia zao Andriamanitra no mikarakara ny momba azy rehetra ka tsy misy tokony hampanahy azy amin'ny asa izay nanondrahan'Andriamanitra azy voalohany zany rehefa ankohonan'Andriamanitra ianao zanany ianao dia anjara ny dadanao mikarakara anao tsy misy tokony hampanahinao ary zay no mahatonga ny Jesosy nilaza hoe aza manana inona na inona aza manany amin'izay hoaninareo na sotroanareo fa tsy misy mpanompon'Andriamanitra mpitandrina dekona mpiandry olona natsoan'Andriamanitra no fidiny anao ny asany ka dia hoe andeha nakataka amin'ny ery amoron-dalana ny zanany tsy misy manompon'Andriamanitra dia hoe tsy etohan'Andriamanitra tsy hoe etohan'ny fiangonana izy dia manana ny ampy fa be dia be na mpitandrina azy zay tokony ho zany tokoa no fandaminana aty amin'ny fiangonana tsy voantoko ny fiangonana atao le zavatra ataonao rehetrarehetra hoe misy fotoana aza moa lazaina mihitsy zany tsy mahamenatra milazana zany neto Antananarivo ianao na any ambanivohitra misy fotoana miala posy any amin'ny apôstolo mivoaka manao ny asan'Andriamanitra io fa tsy ho isaky ny metsika ianao dia hoe any amin'ny fiangonana nanao an'izany rehetra zany nanoanao na nysoratsaingo zao iantohan'Andriamanitra ianao satria inony ianao satria zanany ianao satria ankohonany ianao dia iantohan'Andriamanitra ianao manome anao n'izay ilain'Andriamanitra ka tena fahotana ny tsy matoky an'izany tena fahotana ny tsy matoky an'izany ny BAIA zany eo amin'izay fanaovana ny asan'Andriamanitra na fanaovana ny asany azy zany natony trano be ataontsika tony azy tsisy tokony mampiaia io mara fa mety miliara mandeha eo fa za miaia aza matahotra fa izy no miantoka an'izany
izy no mikarakaranyzany fa ny anjarantsika dia miasa zany no anjarantsika manao ny asany zay ny lafiny voalohany zany fa ny lafiny faharoa dia zao mitozo manao ny sikapon'Andriamanitra satria zanany ianao manaraka ny disiplinina ao tokantrano ianao zany ao amin'ny ankonan'Andriamanitra dia manao ny asan'Andriamanitra ary zay lay lazainy eo amin'ny 7 ary ampitoetra amin'ny fanjakano mandrakizay aho raha maharitra mitandrina ny didiko sy ny fitsipiko mandrakariva izy takan'izao ny izao tena manao ny didin'Andriamanitra manao ny fitsipik'Andriamanitra mitozo manao ny sikapon'Andriamanitra manaraka ny didiny ina moa didin'Andriamanitra zany Kristy ny farany lalàna ozy ny soratra masina ny fananana an Jesosy Kristy eo amin'ny fiainana no atao hoe mitandrina ny didin'Andriamanitra aty amin'ny testamenta vaovao tsy ny fanarahana raha-baky teny fotsiny izay voalaza ny lalàna fa ny fananana an Jesosy Kristy izay farany lalàna atao hoe farany lalàna hoe bus izy ny teny vahiny raha mandrika an'io teny hébreu hoe farany io bu zany hoe io no farany tanjona ka rehefa tonga amin'ny Jesosy Kristy ny olona dia tonga amin'ny faratanjona tonga amin'ny faratanjona ary tonga amin'ny faratampony amin'ny maha-kristianina azy dia miaina miaraka amin'ny Jesosy Kristy matoky azy ary manao zay ampanaoviny inona moa ny ampanaoviny atsika raha atambatra ny perikiopan-drano dia zao rehefa mifidy olona izy dia mifidy olona ho apôstôly izy ina atao hoe apôstôly iraka ny dikany teny hoe apôstôly iraka ny dikany teny hoe apôstôly mpisolo tena natao hoe apôstôly masoivo natao hoe apôstôly zany hoe olona izay rehefa mijoro izy dia tazany olona ao amin'ny olona io i Jesosy Kristy fa io teny hoe apôstôly io rehefa jerena ny fototeny na ny matoateny izay fototra io teny io dia ny hoe mahajoro no dikany mahajoro inona ny hoe mahajoro zany hoe ny fidy olona hahajoro tsara amin'ny fotoana izy hahajoro tsara amin'izay nampanaovin'Andriamanitra azy amin'ny asan'Andriamanitra ka samy teny taka ny apôstôly Paoly hoe tsy ataoko zavatra akory ny inona zay toy an'izay tsy ataoko zavatra akory ny aiko vita ny aleko dia ny fiantson'Andriamanitra zay ny antsony antsika hitorany io filazantsara io ny olona tena mahatsiaro fa nofidian'Andriamanitra ho tompona ndraikitra dia olona mahajoro tsara ary mahatoky hatramin'ny fahafatesana eo amin'ny fanomponan'Andriamanitra fa tsy olona manao tsobon-drano ny ramiangaly ka rehefa marivo roboana fa rahalalina ialana tsy mora ny any manompo an'Andriamanitra tsy mora manompo an'Andriamanitra lo lazaina amintsika zany fa tsy mahamenatra zany fa tena ary tsy mampatahotra tsy mora kory ny manao fanomponan'Andriamanitra ity asa goavany zany manompo an'Andriamanitra zany asa lehibe zany ary ny fanomponan'Andriamanitra dia mbola ataontsika foana rehefa ny an-tanitrany toy ny asa fanorenantrano sy ny reritony tsy ataontsika tsony fa ny fanomponan'Andriamanitra ny fidialana an'Andriamanitra mbola ho ataontsika zany zavatra tsy mora atao zany akory fa mila olona tena mahatsiaro tena hoe nofidian'Andriamanitra ka manao an'izany atsakany sy andavany ary manao zany ho voninahitr'Andriamanitra patevina antsika indray zany rehefa malala fa rehefa nifidy atsika hanao ny asany Andriamanitra dia zao tsy ny fahavonona atsika kory ny antony fidianany atsika io fa tena izy tena ny no nifidy atsika arak'izay ao am-pony arak'izay tiany arak'izay mahadevolana ny sainy araka ny sitrapony ary rehefa nofidintsika dia tokony hatsiaro tena fa tena zanak'Andriamanitra tsika ary raha zanakitsika dia matoky azy amin'izay ataotsika fa izy no miantoka amin'ny fiainantsika raha tena zanak'Andriamanitra tsika ka ankonan'Andriamanitra dia manao ny asany atsakany sy andavany ary mahavita zany hatramin'ny farany ny teny nataon'i Jesosy dia filamatra ho an'ny olona rehetra vitako ny asa izay nampanaovinao ahy hoy Jesosy fa rehefa teo ambony hazo-fijaliana izy anisan'ireo anankiray amin'ilay teny fito malaza ny teny hoe inona le teny anankiray malaza nataon'i Jesosy vita ozy izy vita zany hoe vita ny famonjena vita ny asa vita ny mission ary ny mpanompon'Andriamanitra rehetra dia tokony hatsiaro an'izany mba mahavita mission vetsika amin'ny maha-kristianina atsika io fotsiny na lay pasifa tsy mila aktiva kory le hoe mitory filazantsara mitondra micro kely eny amoron-dàlana dia tabataba eny fa na dia le hoe fiainantsika fotsiny azy mba mitazana atsika eny amin'ny fiarahamonina reto ny kristianina ny salemy reto ny kristianina milaza fa kristianina mitazana atsika ny silamo mitazana atsika ny hindou reto ny kristianina tazana ao amintsika ve i Jesosy Kristy maty sy nitsangana tamin'ny maty ho an'Andriamanitra voninahitra amen